Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous présente PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manulchawanao ni fampalalambaovao. PEF, parcours études en France. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni vavao. Tafiakatra 13 ireo namony ainy vokatry ny tifitra izay nataon'ny zandary tao Ikongo omaly raha ny fampitambavao farany avy amin'ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Nitsoaka ny toerana ny mpitandro ny filaminana sy ny maro hafa nanomboka omaly ka 12 sisa ny gadra tavelo ao amin'ny fonjany Ikongo. Manameloka ny trangana herisetra sy fakanan-kery ny atra tamin'ilay zaza varira 2 taona tao Ikongo ny fikambanan'ny olona varira eto Madagasikara. Io trango io izay nitarika ny savorivory ka nahafatesana olona 13 tany an-toerana. Mitaky ny ampitsarana ny tetikasa fitrandrahana taon'ny Basy Toliary 20 any an-toerana. Tsy mamaly ny filan'ny tsirairay amin'ny fampandrosoana ny faritra ny tetikasa. Hoy ny fanazavandreo solontenan'ny mponina izay manao antsoava amin'ny filohan'ny repoblika. Ndroso tamin'ny fitokonana faobe ireo mpamily fiarakaretsaka miasa eto Andrenivohitra. Ho fanehoan'izy ireo ny fitsipahany ny fampidirana hiasa eto Andrenivohitra ny taxi moto, ny ainga teny Akazomanga ny hetsika ary ny azo lapan'ny tanàna Analakely. Maresaka iraisany pirenena any Pakistan, mahery ny 110 ny namony ainy hatramin'ny atombohan'ny mousson any an-toerana. Vola mitetina $10 miliara manoloana io no ilaina amin'ny fanarenana ny tanàna amin'izao fotoana izao. Ny antsy prian'izay. Izay ny makasika ny lohatenim-baovao aterina ny arahaba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Ampanajana ihany koa no anasako anao anarak'izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia nitohiny fifandonana teo ampitandro ny filaminana sy ny mponina izay nahafatesana olona maro tany Ikongo no isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tafiakatra 13 ireo namony ainy vokatry ny tifitra izay nataon'ny zandary tao Ikongo omaly raha ny fampitambavao farany avy amin'ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Nitsoaka ny toerana avokoa ireo mpitandro ny filaminana sy ny maro hafa nanomboka omaly alina ka 12 sisa ny gadra tavelo ao amin'ny fonjany Ikongo amin'izao fotoana izao fity nokolona. Isan'ny teraka resabe ny fihetsiky ny zandary izay nitifitra ireo mponina nikasa anao fitsaram-bahoaka tao Ikongo omaly raha ny antotany safarany. Nahatratra 13 ireo namony ainy raha toka mahery ny 40 kosa ireo maratra mafy raha ny fanazavany solombavam-bahoaka ao an-toerana. Nanomboka omaly alina no nisitaka any Ikongo ireo mpitandro ny filaminana toy ny polisy sy ireo mpiandro fonja ka nampalalaka ny fivoahan'ireo gadra. Le gadra lazaina fa hoe namaky fonja aloha tsy marina. Fa le fonja fotsiny zany abandonné dia mivoaka tsiraidray fotsiny le gadra. Dia misy 12 mijanonao. Nabandonné ny polisy ny commissariat dia nabandonné ny gendarme ny kazerna. Fa le renfort vao tonga androany zany zao no mpitandro filaminana eto. Dia araka ny feo mandeha le polisy gendarme tena lasa lavitra be mihitsy. Ohatra nefa any Fianarantsoa. Fa le pénitencier no niala dia niafina anaty ala. Zany hoe le pénitencier zany mbola manodidina ny Ikongo ihany. Araka nambaran'ny ministeran'ny fitsarana androany, fonja vonjomaika izay natao tamin'ny fefy fanisy ity fonja izay nivoahan'ireo gadra ity. Tsy nisy ihany koa ny toromarika avy amin'ireo mpiandry fonja, anohitra ireo gadra nivoaka ireo. Ny fonjany Ikongo izay simba vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Apatsiray.
manoloana ny toedrarà nilaza ny firaisamonim-pirenena avy eo anivon'ny ODH na ny Observatoire des droits humains tao fitovonany fa tsy fanazana ny zon'olombelona ny fanapa-kevitra itifitra. Ny zon'olombelona angambany raha ireny zava-nitranga omaly ireny dia azo izay hoe voahitsakitsaka amin'ny lafiny anankiray satria hain'olona maro no maty tao anatiny efa hita zany hoe zavatra tsy mety na dia ihany koa ny hafanany fanampony fokon'olona amin'ny hoe lay voaroiroy vonina atao fisaram-bahoaka fa tokony ivery fomba hafa ihany ny tokony nandraikitra tao an-toerana ahafahany fampiresaka tamin'ireo fokon'olona reo mba ametrahana filaminana fa dia zahay mahita fa voaisakisaka ny zon'olombelona nandritra an'izany raha ny faneho-kevitry ny CFM sy ireo firaisamonim-pirenena hafa kosa indray tsy fahatokisana ireo mpitandron'ny filaminana sy ny fitsarana no antony nampitroatra ireo vahoaka amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy fametrahana ireo dinam-bahoaka no ahafahanina misoroka ny toedrarà miseho tao ikongo raha ny fanazavana hatrany. Hitantsika nefa raha ny toe-javatra ohatran'io za mbola tsy tany aho tsy nahita ny toe-javatra io fa misy zavatra mitovitovy amin'ireny dia saika hoe ny olona zany tsy matoky ary raha ny voalaza ny komandy ny gendarmerie pirenena omaly dia hoe efa olona mpamerikeliko ireo olona ireo zay zany ohatrany hoe misy olona tsy maty manota ohatrany hoe rehefa voasambotra izy manao ny fandikan-dalàna zay ataony dia ohatrany hoe mbola miverina amin'ny fiarahamonina ary mamerina an'izy ireny dia zay zany miteraka lonilony ao anaty fiarahamonina zay ny mahatonga anay hoe amin'ny alalan'ny fampiresahana amin'ny alalan'ny fanatsarana ny dina pokon'olona zay no ahafahantsika mametraka rindram-piarahamonina ao anatin'izy misy efa resaka efa tena tsy zaka intsony tsy zaka intsony any am-pohany no mahatonga ny fifandonana ary vokatry tsy androany tsy omaly tsy tamin'ny lasa fotsiny amin'izao fa efa hatrany ela be nanomboka tany amin'ny fanjanahantany io contradiction des intérêts alala zany tsika ary ataoko fotsiny hoe na tsy fampitokisana misy fotsiny eo amin'ny fitsarana sy ny mpitaly filaminana zany no mila zany aravina amin'ny resaka mitsy hoe izany no tokony ho inoina ary hoe mba iombonana zany tombontsoa zany. Tamin'ny 7 ramaraina androany no tonga tany Kongo ireo mpitandron'ny filaminana eo anivon'ny gendarmerie sy ny ministry ny fiarovam-pirenena ary ireo mpitandron'ny filaminana avy ao Manakary. Nisy ny fivoriana manokana teo amin'ny lehibe ny distrika sy ny gouvernoura niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny zandary sy miaramila niresahana ny mikasika ny toedrarà. Nandritra ny fitsidian'ireo marary tao amin'ny hopitaly no nanomezana fanampiana ho an'ireo niarambony. Ny hariva teo tonga any an-toerana ny lehibe ny gouvernemanta tariny Prime Ministre Saint Christian. Ao anatiny izay vaovao zay hatrany dia manameloka ny hatrangana herisetra sy fakanan-keriny niatra tamin'ilay zaza varira roa taona tao Ikongo ny fikambanany olona varira eto Madagasikara na ny Association des Albinos de Madagascar. Io tranga io izay nitarika savorivory ka nahafatesana olona 13 tany an-toerany. Miantso ny mpitondra fanjakana araka izany izy ireo hanao fanadihadiana lalina mahakasika ny raharaha fakanan-keriny sy ireo varira eto Madagasikara. Mirana Clara. Fototry ny olona natao Ikongo ny fakanan-keriny tao an-trano zaza varira 2 taona ny 12 aogositra 2024 lasa teo. Ny renin'ity zaza ity izay voalaza fa maty novonondreo Jolay nandritra ny fakan-keriny. Taoriana izay nametraka fitoriana ny fianakavian'ny maty ka olona 4 ny voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Antony nahatonga ny savorivory ao Ikongo amin'izao fotoana. Miondrika mpanajana manoloana ny renin'ny zaza ary maneho ny fiaraha-miory amin'ny vahoaka ny distrikany Ikongo vokatry ireo ainanafoy miisa 13 ireo ary manaraka izay mangataka izay ny anaovana fanadihadiana lalina makasika ity raharaha fangalarana tao variry ity satria dia miaina ao anatin'ny ororo tanteraka ny ray aman-dreniny zaza ny fianakaviany ary ny rinainy mba nivoan'ny fanadihadiana marina hoe iza tokoa no ambadika any ary iza no makasy satria raha ny vaovao eno dia nisy ny
fisavahana nataon'ny fokon'olona ireo olona suspect tany Kongo dia nahitana vola roa sakosy billet de 20 000 ariary midiky zany efa misy karazana réseau. Entsakilany, miantso ny mpitandro ny filaminana ireo mpikambana ao amin'ny albinos Madagasikara. Ny anamafisana ny fiarah-miasan'izy ireo amin'ny fitandrona manokana ny haindreo varira ary koa hanao fanadihadiana manokana mahakasika ny fakana-keriny ireo varira izay tsy fantatra mazava ny tena antony hatreto hoy hatrany izy ireo. Satria tamin'ny situation tany Afrika dia hoe alaina anaovana karazana fanasinana sorona ny vatana varira dia eo zany le mampametsa-panontaniana sao de sanatria ohatra izay ve no tranga hiainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria resaka anaovana pacte ilay izy dia eo le baraingo hoe ny olona te haka fahefana ve no manao an'le pacte sa ny olona eo amin'ny fitondrana no mbola te hitazona fitondrana manao an'le pacte baraingo zany zay mipetraka. Raha nambaran'ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara tao anatin'ny 3 taona tsy nitsahan'ny tombo ny trangana fankankerin'ny zaza varira. Ny taona 2024 manodidina ny 13 ireo varira nisy nankan-keriny. 15 kosa no tranga fakana-keriny raha ho an'ny enim-bolona voalohany tamin'ity taona ity hoy hatrany ny fanazavana. Izay zany mila jerena manokana ny makasika ireo varira ho fampitsarana ny herisetra sy abibiana amin'ny endriny maro mianjady azy ireo fitakiana izay fa mitaky ny ampitsarana tetika asa fitrandrahana ataon'ny bazy toliara ihany koa ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana tsy mamala ny afilan'ny tsirairay amin'ny fampandrosoana ny faritra ny tetika asa hoy ny fanazavana ireo solotenan'ny mponina avy any an-toerana nandritra ny avalandresaka natao ho an'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity ireto faran'izay manao antso avy amin'ny filohan'ny pirenena amin'izao fotoana izao. Tsy lahara-pahamehana ho an'ny fampandrosoana ny mponina eny fotony ny fitrandrahana fasy mainty ao amin'ny basy toliara raha ny fanazavana ireo solotenan'ny mponina androany. Nisy ny filazana tamin'ny lahatsoratra an-gazety vahiny fa efa mipetraka ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa amin'izao fotoana ka mampanahy ireo mponina. Le antso avo zany ny antson'ny fandrakana zany zahay dia hamoana eo tanteraka io fitrandrahana fasy mainty atao ranobe io zany satria ny angatainay fanamoana an'izay zany zahay indrindra zahay mpiandriaky zany iny ranomasinay zany iny namelomana anay hatra izao zahay nanik izao zany hatsy amin'ny tiananay zany mbo velomin'ny ranomasinay zany ka laha rahay mitohy zany le fitrandrahana mety midrady zahay mpiandriaky zany io zahay mangataka fandrakana mba afohanareo io fitrandrahana io dia tsoahinareo tanteraka io permis fitrandrahana anana bazy tiliara io zay. Isan'ny lahara-pahamehana ny fijerena ny sehatry ny jono, fambolena ary koa fiompiana ho famoronana asa. Maro ireo tetika asa afaka ampiroboroboina ny faritra ao Atsimandrefana hoy ireo farany. Manodidina ny 500 no mpiasa voalaza fa afaka misitraka fidiram-bola amin'ny ity tetika asa fitrandrahana ao amin'ny basy toliara ity izay vahaolana vojimaika hatrany. Raha tsy teny fotsiny tsika dia le resaka hoe ino moa famononana ihany koa laka amin'ny alalan'le hoe tsy azonareo ampiasa io ala io nefa 700 ny fiainanay dia amiankina amin'io ala io. Raha izay. Faharoa dia ty resaka hoe andaboy atao anamboarana port GT le andaboy dia tsy azo ivezevezena ny eny amin'ny ranomasin'ny andaboy. Manaraka an'izay io plazy andaboy io ka eny fomba fanatanterahana ny fomba fitsabony zay tena tsy zay tena mahasarotiny any amin'io io dia eto dia milaza amintsika rehetrarehetra fa io tsy misy asa hoe tena hoe asa ho an'ny daolobe zany fa tombotsoan'olombitsy ao asan'olo vitsy ao fa ny ankoatran'izay dia asa kibaroa ka ny kibaroa ny tompoko asa mandalo raha tsy ahivana tetika asa afahana mitrandraka ireo fasy mainty sy arenan-kibon'ny tany samihafa ny ao amin'ny basy toliara. Efa mataonan'izao ireo mponina no nanao fihetsiketsehana sy nandamy mikasika ity tetika asa ity. Ny volana Novambra 2024 no tapaka tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra fa mitsahatra tanteraka ireo asa mandrara ao an-toerana. Manao antsoavo mikasika ny zava-mitranga moa ny eo anivon'ny CRADEOI amin'izao fotoana ka miantso ny fitondram-panjakana mba hiaino ny etaetan'ireo mponina izay mandany fitrandrahana ao amin'ny basy toliara.
Mahakasika ny dian'ny filoha any ivelany amin'izao fotoana kosa indray dia noraisiny filoha frantsay Emmanuel Macron tao Élysée ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina omaly antony fionana ny fanamafisana ny fifandraisana raha toe-karena sy ara-diplomatika eo amin'ny firenena rotonta. Io ihany koa ny fanamafisana ny fanohanana ireo vahoaka ianjadiny kere any amin'ny faritra Atsimo-Nosy. Araka nefa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny zoma lasa teo, notanterana omaly ny fiaona teo amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha Andry Rajoelina. Teboka maro no nandrasan'ny mpanara-baovao tamin'ity fiaona teo amin'ny rotonta ity, raha tsy ilaza afa-tsy ny toy ny dinika ho famerenana ireo nosy malagasy. Hatreto tsy nahazom-baovao na nisy na tsiny momba izay, fa raha ny fantatra fa namafisana ny fiara-miasa ara-toe-karena, ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fivadiana amin'ny fampiasana herinaratra avy amin'ireo angovo azovaozana. Ireo no isan'ny lahadinika teo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Emmanuel Macron nandritra ny fiaona teo amin'ny filoha roa tao amin'ny Élysée. Ankoatra ireo, nompanana ny fiaonana ihany koa ny toe-draharaha any amin'ny ilany Atsimo-Nosy, ireo vahoaka ianjadin'ny kere sy ny haintany ary ny tohana entin'i la Frantsa amin'ny fanamboarana ny pipeline. Isan'ny fampanantenana nomen'ny filoha frantsay ny fampitomboana ny tohana omena ny Madagasikara. Ankoatra ny fanokanana teti-bola manodidina ny 720 tapitrisa euro ho an'ny sehatra ny fambolena sy ny fanabeazana izay nampahafantarana ny taona 2024, vina ny ampitombo avroeny ny famokarana herinaratra eto amintsika raha ny fampitam-baovao ray hatrany ary isy ny fandefasana manam-pahaizana hijery ny fanatanterahina izany atoato. Tsy ivona, ity no fiaonana fahatelo teo amin'irety filoha ireto hatramin'ny taona 2024 no mankaty. Mazana moa dia misy hatrany ny tatitra mahakasika ny zay dian'ny filoha ny velan'izay ka andrasantsika eo ny momba io. Fa eo am-piandrasana ny fifidianana amin'ny taona 2024 kosa indray. Andalana amin'izao fotoana ny fandrafetana ny paikady tserasera sy ny paikady pirenena tanana ny olo-pirenena mahakasika ny fanavaozana ny lisam-pifidianana hoy ny filohan'ny senita amin'ity androany ity. Ny atrikasa famaranana ny fampahafantarana ny drafitrasa sy ny fakakevitra entina ametrahany io izay tontosa tamin'ity androany ity. Abraham Randriamanana. Miroso anatin'ny dingan'ny fanomanana amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ankehitriny eo anivon'ny senina ny vao miramala eo tena amin'sana ny fifidianana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Isan'izany mikasika ny fanentana sy ny fanabeazana ny olo-pirenena. Anisan'izany koa ny famolavolana ny naoty isan'isany zay alefa makany amin'ny rasa mangaika hoentina manatanteraka an'izany fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy zany. Dia eo ihany koa moa zany tsy afenina fa amin'izao fotoana izay resantsika zao zany dia amin'ny fotoana fametrahana ny atao hoe teti-bola hoentina manatanteraka n'izany refonty zany. Ny fomba fanisana moa zany dia misy ny atao hoe fidinana eny amin'ny isa-tokantrano, dia misy ny atao hoe guichet unique. Zany hoe zany ilay olona raha ohatra ka tsy nanana copie naterany ilay olona dia omena anazy ny copie naterany, ny copie naterany iny raha ohatra ka tsy manana karapanondro ilay olona dia omena anazy dia karapanondro pirenena, dia rehefa avy eo izy ampidirina ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Anomboka ny voalohan'ny volana Oktobra izao ny asa fanisana ireo mpifidy mifanaraka amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ary manodidina ny 3 tapitrisa ireo mpifidy izay nampidirina anatin'ny lisam-pifidianana raha ny fanazavana. Efa nivoaka ankehitriny ny tolo-bidy mikasika ireo fitaovana ampiasaina mandritra ny asa fanisana. Itsy ankilany nanamafy ny fitakininy amin'ny fanavaozana lalàna amin'ny feny fifidianana ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena nandritra ny atrikasany arahan'izy ireo tamin'ny seny androany. Natao izany ho fametrahana ny mangarara mikasika ny loharanom-bola ho ampiasain'ireo kandidata mandritra ny fifidianana raha ny fanazavana. Fatatsika nefa fa misy ny CCFVP ilay rafitra tokony anara-maso an'ireny kantom-bola ireny zany mbola tsy ampy mihitsy ny oenti-manana eo am-pelatanandry zareo anatanterahany an'izay asa izay. Lalàna raha teo lalàna misy ankehitriny tsy mametraka sazy ho an'ireo izay tsy manaraka an'io lalàna io zany dia ahoana moa ny olona no anara-dalàna raha toa ka tsy misy sazy koa ireo anatiny. Ary misy sosikevitra anankiray ihany koa izay dinihana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena mikasika ny code électoral io mihitsy hoe io code io nge tokony apetraka tsara indray mandeha dia tsy ho vaina tsony fa tsy hoe isaky ny misy koa ny mpitondra ny fanesy dia atao amin'izay mampetipety androrana sy zareo ilay izy dia izany rehetra izany no entina ho dinihana eto androany. Ny farin'androany teny alarobia tao aorian'ny fitetezam-paritra ny atrikasa fampahafantarana ny drafitrasa mandritra ny fotoam-piasana sy ny fomba hanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana sahan'ny seny. Tonga nanotrona izany ireo solotenana antoko politika samihafa ny avy amin'ny fiangonana, ny fiarahamonim-pirenena sy ny maro hafa.
ao anatin'izay vaovao mandidina ny fividianana izay hatrany dia tsy afaka irosona ny fanatanterahana ireo fividianana ny ilaina famerenana toy ireo fividianana kominaly nahitana olana maro teto amin'ny tany sy ny firenena raha nambarany filohany seny hatrany tamin'ity androany ity voafatry ny didim-panjakana ny ahafahana manatanteraka ny famerenana ireo fividianana ireo ndao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Makasika ny fifidianana izay tokony naverina moa zany rehefa tonga eo zahay amin'ny bureau maharitra amin'izao fotoana izao satria misy felotoana moa zany tsy maintsy hamerenana an'izy ireny dia efa tsy afaka itsony ny roso tamin'izay famerenana izay fa ny tiako tenenina moa zany ny mamaritra ny didim-panjakana makasika ny famerenana ny fifidianana dia miainga avy any amin'ny gouvernement fa misy an'io moa zany dia mpanantanteraka fotsiny. Lafomba vao hafa kosa indray dia mahery ny 5 tapitrisa dolara atao anatin'ny efataona ny fanampiana amin'ny alalan'ny fizarana traikefa sy ny fampitaovana ho an'ny faditseranana malagasy avy amin'ny faditseranana koreanina. Natao izany ho fanavaozana ny fomba fiasa eo anivon'ny faditseranana malagasy hifanaraka amin'ny fivoarana ara-teknôlôjia. Abraham Randriamana. Miroso kelikely ankehitriny ny fanavaozana ny fomba fiasa eo anivon'ny faditseranana malagasy amin'ny alalan'ny fifanankalozana traikefa amin'ireo faditseranana avy any ivelany raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Isan'izany ny faditseranana koreanina izay hanampy amin'ny fampitombona ny tahirin-kevitra eo anivon'ny faditseranana. Tanjona ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fanatsarana ny fifamezivezen'ny entana miditra sy mivoaka ny firenena. Famoahana entana iray no resahana dia misy antota taratasy mampolina roapolo no apetraka miaraka amin'iny dia ireny mila analizena. Dia raha ohatra ka anatin'ny taona iray mahatratra any amin'ny nanjato ny arivony any ny amanalina maromaro any ny antota taratasy miditra, ny déclaration miditra dia hitantsika amin'izany ny angeza ny volume ny document ho analysena. Izay rehetrarehetra izay dia mila support ahafana mistocker ny données. Dia izay zany mahatonga an'ity entrepôt des données ity izay ngeza dia ngeza satria raha manana ny faditseranana amin'izao mety 4 na 7 avienina izay ny entrepôt des données izay ho atao amin'ity fiaraha-miasa ity. Dia anatin'izay koa misy karazany maro ilay satria misy ny atao hoe serveur web ahafana mifandray mivantana amin'ny usager, misy ny serveur de stockage, misy ny backup. Ho asipana-vaozana ihany koa ankehitriny ny fitatanandrara eo anivon'ny faditseranana hifanaraka amin'ny firoborobon'ny teknôlôjia ho fanafainganana ny fomba fiasa raha ny fanazavana. Amin'izao misy ny service d'analyse de risque ny atao amin'ny faditseranana fa izay analyse de risque dynamique izay ny olona mpiasa ny faditseranana manao anazy dia mila fotoana manaovana anazy ny isan'ny ny dossier analysé koa zany limité satria arakaraka ny isan'ny olona manao analyse fa amin'ity analyse de risque dynamique ity zany dia ny informatika manao analyse dia afana misible hoe ty ny zone seuil de risque n'ity ty kelikely risque dia afana mamoaka aingana ny entana izay tsy hananana risque afana kosa manamafy ny contrôle ho an'ny entana izay hananana risque. J'espère que antenaina fa anampy an'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fisian'ity fanampiana ity itoy ny fanohanan'ny Korean'ny Madagasikara ho fanatrarana ny tanjona ny amin'ny fampiroboroboana ny ara-toe-karena. Totosandroany teny alarobia ny fifanaovaotso ny mpiara-miasa teo amin'ny faditseranana malagasy ny faditseranana koreanina amin'ny fanatanterahana ireo tetika samy isa 3 ho fanavaozana ny fomba fiasa eny anivon'ny faditseranana eto Madagasikara. Dia izay ihany koa no entintsika miala sasatra vetivety ao anaty doka fohy ny mahakasika ny fametrahana ny kianja maitso izay sehatra ambarany CFM ho ahafahana mamerina soatoavina malagasy eny anivo ny commune. Eo ihany koa mahakasika ny fitokonana nataony mpitondra taksi na fiarakaretsaka manoloana ny fangatahany taksi moto amin'izao fotoana rehefa avy eo no hana rahantsika izay. Salama, balika. Homme 120 plus. Mazava izany. Homme 120 plus. Homme 120 plus. Velume. Homme 120 plus ya. Détecteur de mouvement. Vaovao be, balika homme 120 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Jiro antona efatra lehibe, miampy jiro iray mirehitra rehefa mahatsikaritra fihetsehana. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary afaka mahanana finday farak'izay aingana. Manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro, mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Balika, mamiratra no aviko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire,
électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Jackpot telo tapitrisa ariary ny 4 jolay hatramin'ny 28 aogositra vidio miaraka amin'ny volany tolotra sy fahana ho an'ny 034 sy 038 nao ary mandraisanjara amin'ny tombola vola ny loka goavana telo tapitrisa ariary isy fisariana isaky ny alatsinainy ahazona 10 alina ho an'ny olona telo sy papake ampiasaony ampamy vola ahazona tike fandraisananjara misy arobe izao isaky ny mandeha tsindrony dièse 111 étoile 1 étoile 1 dièse na ampiasaony ampamy vola. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, 17 amin'ny telo sy roa arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Mamelona ny arabatrany tomboko lasia tongo vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Andao resaka soatoavina no entintsika no kafana izay tapany faharoa izay amin'ity alina ity. Amelona ny soatoavina mahamalagasy ny fisiany kianja maitso eny anivony commune. Io no ahafahan'ny eny fotony miaraka midinika sy mifampiresaka momba ny rafi-piarahamonina joro teo anivony CFM. Na ny conseil du fampihavanana malagasy tamin'ity androany ity mandidina telopolo amin'izao fotoana ny commune ahitany izay kianja maitso izay ho an'ny faritany Antananarivo rany fanazavana. Nahitana vokatra ny fametrahana ny kianja maitso amin'ny faritra maro manerana any Madagasikara raha ny tatitra nataony teo anivony ny CFM, Conseil du fampihavanana malagasy androany. Antony rafi-piarahamonina no averina volavolaina sy diniana mandritra ny fionana. Eo amin'ny kianja maitso no mifanabe ny olona ary miaina indray ny soatoavina amin'ny rafi-pianana rehetra, ny ara-tsosialy, ny ara-pitantanana. Nentana ary mifampifeh ho amin'ny filaminana. Dia mifampifeh ary amin'izany toerana misy kianja maitso ao Andriambilan zao ohatra ray dia tsisy mihitsy zany hoe atitany zany satria manjaka tanteraka ny fahamarinana sy ny fifanajana. Zay zany izy hoe misy rafi-piarahamonina anjakan'ny soatoavina malagasy hoentina ho amin'ny lafim-piainana mba ahafahana mampandroso amin'ny lafindrehetra fa indrindra ara-toekarena sy ara-tsosialy. Zay le izany ary ambanin'ny fokotany zany dia mbola any ambanin'ny vohitra no misy an'izany hoe kianja maitso zany hoe ireo olona miara-miaina eo ary miaina ny soatoavina miaraka izy mianakavy miaraka amina ray aman-dreny biakiray mampatsiahy mandrakariva zao ny toetsaintsika malagasy amin'izany zao ny toetsaintsika malagasy dia
iny foana no ivelomana dia mifanaja sy mandray andraikitra tanteraka izy rehetra. Ny komuna rehetra misy eto Madagasikara no vinavinaina ametrahana ny kianja maitso amerenana indray ny soatoavina mahamalagasy raha ny nambarany CFM antony manana anjara andraikitra amin'ny fanorenana ny firenena izy ireo amin'ny famerenana ny soatoavina. Mandrizina ny 30 eo amin'izao ny komuna eto amin'ny faritany Antananarivo no efa ahitana ny kianja maitso raha ny fanazavana. Andrasana ny akon'izay fametrahana ny kianja maitso zay amin'ny fampandehanana sosialim-bahoaka ny fiainan'ny mponina andavanandro. Fa ny taona 2024 no nanao fanadihadiana farany mahakasika ny EDSMD na ny enquête démographique et de santé à Madagascar ny INSTAT antony tsy nisy ny mpamajo vola ny tetikasa raha tsy ny taona 2024. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fanadihadiana izay antenainy anatsara ny sehatra ny fahasalamana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Ela Ranevson. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanadihadiana EDSMD fadimy na ny enquête démographique et de santé de Madagascar 5e édition. Fanadihadiana izay natao tamin'ny tokantrano manodidina ny 1000 alina manerana ny nosy. Ny taona 2024 no nisy fanadihadiana farany nataon'ny INSTAT antony tsy nisy ny mpamajo vola tamin'izany. Tao anatin'ny 12 taona nisy ny fivoarany ny fisitrahana ny atolotra ara-pahasalamana tamin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara. Raha ny zavatra misongadina angamba dia azo lazaina hoe ny sehatra rehetra zay nanontaniana ny tokantrano, ny vehivavy, ny ankizy sy ny lehilahy zay no adiadiana ny fivoarany toe-pahasalamana amin'ny ankapobeny amin'ny lafiny rehetra zay nanadiadiana no azo lazaina hoe misongadina satria raha ohatra ka zay 30 taona lasa zay no ampitahana azy dia ny ankamaroan'ireo indicateur zay nokajina dia tena hita zany fa nisy fivoarany. Misy mono sasany tsy dia tena hoe mivoatra haingana be ohatry ny sasany fa amin'ny ankapobeny zany misy indicateur vitsivitsy zay ny masoa ny fanjakana indrindra manokana ohatra hoe ny indice synthétique de fécondité zay ananany fanjakana objectif manokana dia hita zany fa misy fivoarana tena azo lazaina amin'ny mpiaramonina. Ilaina amin'ny fametrahana paikady amin'ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana manerana ny nosy ny fanadihadiana toy izao hoy ny ministra tompon'andraikitra nandritra ny fanolorana ny tatitra androany. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny mpamatsy vola any ivelan'ny INSTAT vao afaka manao fanadihadiana toy izao raha ny fanazavana antony voafetra ihany ny vola afaka ampiasain'ny INSTAT. INSTAT aloha zany dia manana ny vola hoentiny miasa andavanandro fa kosa rehefa enquête de grande envergure ohatr'izao dia mila moyen ngeza be izay ilatsika mpiara-miombonantoka miaraka amintsika. Ny vola eo am-pelantanan'ny INSTAT dia voafetra ihany tsy ahafahana tena manao enquête lehibe izay raha teo mampatonga mety 13 taona tsika tsy afaka nanao enquête mihitsy fa amin'izao fotoana izao ny gouvernementantsika vao miezaka mitady mpiara-miombonantoka anatanteraka ny anjaran'ny enquête Madagasikara ao anatin'ilay izy. Ny USAID no mpamatsy vola ny fanadihadiana nataon'ny INSTAT mahakasika ny EDSMD hatramin'ny taona 700 roa amby 700 roa sy roa arivo, valo sy roa arivo ary tamin'ny taona 2022 izao. Nanomboka ny taona 2022 mandidina ny 404,000 tapitrisa dolara ny fanampiana ara-pahasalamana natolotry ny USAID any Madagasikara. Fa niroso tamin'ny fitokonana fahobe tamin'ity androan'ity ireo mpamily fiarakaretsaka miasa eto Antananarivo renivohitra. Ho fanehoan'izy ireo ny fitsipahany famodirana hiasa eto an-drenivohitra ny taxi moto. Ny ainga teny Akazomanga ny hetsika androany ary ny azo lapan'ny tanàna Analakely. Ny teraka fitohanan'ny fiaralava reny ny fitokonana izay nataon'ireo fiarakaretsaka androany maraina. Maro ireo mpamily taxi no tonga nanatevin-daharana ary naharitra ora maro ny hetsika. Nisy ireo ny ainga hiazo ny lapan'ny tanàna Analakely tamin'ny sivora sy sasany niaraka tamin'ny soratra tsy mila taxi moto. Anton'izao ny fampahafantarana sy fanairana ireo tompon'andraikitra manoloana ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny ampidirana ny taxi moto hiasa ara-dalàna eto Antananarivo. Atao zany dia mahakasika an'le volavolan-dalàna, mahakasika an'le taxi moto. Ny fotoana anaovana ny fitakiana zany dia zao hoe mandeha zay dia hita hoe vita ny lalana ataonay dia zay le izy fa tsy afaka mametra zay hoe ady mifiry. Lalana CIA sy ny lalàna moa zany tena ametrahanay hoe manahoana ny resaka lalàna eto amin'ny tantsika. Le fisin'le taxi moto hoe mangataka ry zareo ny hoe ho ara-dalàna hiditra amin'ny ara-dalàna dia efa noentina atao amin'ny conseil municipal zany le izy
dia efa tsy lany le izy dia mbola ohatrany hoe forcé amin'ny zareo ihany hoe olanina zany dia zay ny hoe hodiniany androany amin'ny lapan'ny tanàna ao nanao diniaraka nanao cortège moa zany natao androany dia nihodina teto amin'ny lapan'ny tanàna nampahafantarana ny hoe satria zay ny consigne zany zay ny consigne miana hoe mihodina amin'ny lapan'ny tanàna dia klaxon le moto be dia be loatra le accident amin'le moto dia lasa risque ho an'le client koa le izy zany. Ratsy aivina ny faha 4 ny volana aogositra lasa teo no nanao diabe ireo vondron'ny mpanao taxi moto ho fampafantarana ireo tompon'andraikitra fa mahazo alalana misehatra amin'ny fitaterana eto Antananarivo izy ireo. Andrasantsika eo ihany moa ny fivoaran'izay hoe ho ara-dalàna ve sa tsy ny taxi moto eto Andrenivohitra. Fa tontosa tamin'ity androany ity tetsy amin'ny Alliance Française Andavamamba ny hetsika Salon des étudiants natokana ho an'ireo mpianatra fampanadina na baccalauréat farany teo tanjona ny hanomezana torolalana ho azy ireo mahakasika ireo lalam-panofanana misy eny anivony ambaratonga ambony. Saka ny iray goavana tsy ahafahan'ny akamaroan'ny mpianatra malagasy eto amintsika mandrato fianarana any ivelany tsy fahampian'ny enti-manana eo amin'ireo ray aman-dreny fa eo ihany koa ny fidangana ny vidim-pianana ankehitriny raha ny fanazavana. Ny akamaroan'ireo mpianatra malagasy izay manam-paniriana ny hanohy fianarana any ivelany avokoa raha ny fanadihadiana natao. Manana faniriana hoe andeha hianatra any ivelany fa raha eo amin'ny resaka ara-bola izay ilay olana raha misy manosika hoe misy olona vonona mpianatra makany dia fianarana tiako atao comme accès international. Resaka hôtellerie zao no fazeko ina zao informatique indray no indraindray resaka ara-bola foana ny tena problème sy miakina amin'le situation ray aman-dreny. Ankilany misy amin'ireo université tsy miankina amin'izao no miverina tsikelikely amin'ny fandefasana mpianatra makany ivelany amin'ny alalan'ny vatsim-pianarana na ny bourse d'études extérieures. Ny fandefasana mpianatra any ivelany izay nisy fiatoana tamin'ny tondasa noho ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Raha ny fanazavana isan'ny firenena safidin'ny mpianatra maro amin'izao fotoana ny firenena aziatika toy ny Japon sy Chine ary ny firenena Allemand. Ka ireo mpianatra manaraka ny lalam-panofanana gestion sy droit no matetika mandeha amin'izany. Efa nisy mpianatra ny anay nandeha tany Chine, Japon, tany Italia ary tany France. Tamin'ny 20 sy 20 no nandehanana fara satria raha malala mikasika amin'ny resaka Covid nahazo ny firenentsika dia zao ndray zany zany vao amerina indray andefa ankizy any ivelany. Somary sarosarotra any zany le izy satria ny enti-manana fanaizana zany dia miresaka izay manamora ny fandehanan'ny ankizy na amin'ny resaka visa na ny séjourny any na ny fotoana hoe ahafahany mamita fianarany hatramin'ny farany. Androany nisy ny hetsika Salon des étudiants tetsy amin'ny Alliance Française Andavamamba ho an'ireo mpianatra afa-panadinana baccalauréat izay mitady lalam-piofanana any amin'ireo université maro manerana ny nosy. Fa hiazo any sambaina vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nahazo fiara fitaterana mpianatra ny commune Sambaina vokatry ny fiara-miasa ny commune misehatra tsy miankina teo aloha nandeha tongotra 12 kilometatra isan'andro ireo mpianatra ao amin'ity commune ity mamonjy ny toeram-pianarana any Manjakandriana. Olona saina 12 kilometatra isan'andro io no dia tongotra ataon'ny mpianatra amin'ny commune Sambaina hatramin'izay hiazo ny renivohitra ny distrika ho Manjakandriana andrato fahalalana na mandosa arandalana 200 ariary isan'olona. Ankehitriny nahazo fiara lehibe ny commune anampiana ireo mpianatra. Eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 80 mpianatra isan'andro manao ditongotra maraitra arivo. Izany hoe mandany 10 na 12 kilometatra ireo mpianatra ireo dia tena hita hoe reraka. Ny ray aman-dren'ny mpianatra moa zany azy manambola dia afaka mandefa an'izany mandeha an'ireny bus tsotra ireny fa tsy manambola kosa dia tsy maintsy manao izay ditongotra izay. Tsy manana 200 zany isan'andro mpianatra anankiray. Raha ao anatin'ny taona zany dia tsy tonga ohatriny. Satria Manjakandriana tokoa misy an'ireo trano fianarana lehibe dia lycée technique sy ny lycée lehibe zany any ary niveau de scolarité ihany koa zany tsara. Ka voatery tsy maintsy makany daholo zany ny mpianatra mandeha mandrato fianarana. Ho an'ny eto Madagasikara isan'ny antony mampiena ny tahan'ny fandehanan'ny mpianatra any an-tsekoly ny falavirana ny toeram-pianarana. Ity fitaovam-pitaterana ity izay afaka hitondra mpianatra 50 hatramin'ny 20 isan'andro. Les conséquences, c'est que lorsque les élèves rentrent chez eux,
Maro ny fiantraikany ditongotra lavareny ataon'ny mpianatra isan'andro. Ny hariva vao tonga any an-trano izy ireo dia reraka ka ho sarotra ny famitana ny enti-mody sy ny fianarana lesona. Ary tsy izay ihany fa tsy maintsy mifoha maraina be izy ireo hamonjena ny orana ampianarana. Araka izany, tsy ampy ny torimaso, reradava ny mpianatra ka miaina ny fifantohana. Manoloan'ireo dia nitady mpiara-miasa tany La Réunion aho mba hanampy ireto mpianatra ireto amin'ny fitaterana. Antenaina araka izany fa hitombo ny fotoam-pianarana ho an'ireo mpianatra manomboka izao. Vont avoir un peu plus de temps pour se consacrer à leurs études. Ny commune no miantoka ny solika sy ny fikojakojana ny fitaovana, isy araka izany lamina amin'ny fampandraisana anjara ireo ray aman-dreny. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena any Pakistan. Mahery ny 100 namony ainy hatramin'ny atombohan'ny mousson any an-toerana vola mitetina $10 miliara. Manoloan'izay no ilaina amin'ny fanarenana ny tanàna amin'izao fotoana izao. Miisa mahery ny 2 arivo ireo afaka nitoetra ato anatin'ireto tanty ireto. Taorian'ny fisian'ny tondra-drano lehibe tany Pakistan, tsy maharaka intsony ny toerana afaka ametrahana ireo traboina. Raha ny antotanisa vonjimaiky, mahery ny 100 arivo ireo namony ainy vokatry ny tondra-drano tany an-toerana. Voakasika ny vona avokoa, ny ampahany betsaka amin'ny ponina. Tombanana ho 330 tapitrisa ny fanarenana ny tanàna. Hatramin'ny atombohan'ny mousson, tanimbary mirefy hatrany amin'ny 4 hektara no rakitry ny rano tanteraka. Isan'ny miteraka ny tondra-drano tahaka izao ny fiantraikan'ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro. Hatreto, manano sarotra ho an'ny arambona ny sitraka fanampiana ara-tsakafo. Ny farany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany, ankasitrahana hatrany ianao ny safidy ny fahita lavitra koa nentina nanarahana ny fampahalalam-baovao. Tao anatin'izay 70 minitra kadroko izay azadino ny fotoanantsika raha mpitso amin'ny ora mahazatra eto amin'ny vaovaon'ny kolohatrany. Veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.